Manodidina ny 500 ny tanora eny amin'ny tontolo ambanivohitra isaky ny kominy no miditra amin'ny sehatry ny asa isan-taona. Misedra olana amin'ny fitadiavana asa nefa izy ireo, hany kazary lasa manohy ny asa fanaon'ny ray aman-dreniny fotsiny ihany. Manoloana izany ny fandaharana asa pedra na fandaharana asa entina piroboroboana ny fandraharan'ny tanora ao anatin'ny fambolena sy ny agro-industrie dia napetraky ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ahafahana mahita fomba manome asa ho an'ny tanora hanao tetika asa misehatra amin'ny asa fiariana eny ambanivohitra. Fandaharana asa pedra dia fandaharana asa anankiray izay napetraka ministera ahafahana mahita fomba anankiray ahafahana manome asa manofana tanora anao tetika asa isehatra amin'ny asa fiariana eny ambanivohitra. Dia ankehitriny ny pedra dia efa ao anatin'ny taona efa misy traikefa be da be izay efa niaina tao anatin'izay misy ny fahasarotana, misy ny vokatra mahomby azo dia izay no antanteraka asa ty ahafahana mijery hoe inasiana daholo ny zavatra nataontsika raha mitaha amin'ny zavatra iverina ho tratra ao anatin'izay efa taona zay dia inona ny lesona azo tsoahana, inona ny fahasarotana azo, inona ny traikefa mahomby azo azontsika dia izay no iantsona ny zorera amin'ny antsehatra amin'ny fampandrosoana ny famoronana asa sy fanampiana ny tanora amin'izany famoronana asa zany. Izay ihany no atao tamin'nytrerika asa ty zany ahafahana fampizara ny traikefan'ny tsirairay miaraka amin'ny traikefa azon'ny fandaharana asa pedra ahafahana misintona lesona izay hoentin'ny rehetra na ny misehatra ny fanjakana zany na misehatra ny sehatra tsy miakina na misehatra ny tetika asa fampandrosoana indrindra koa an'ireo tanora izay nisitraka ny tetika asa toy ny fandaharana asa pedra. Ny zoma 17 Desambra 2024 tao amin'ny Saint-El Hotel Tanimena no nanatanterahana ny atrik'asa fampahafantarana ny zava-bita sy ny lesona azo ny fandaharana asa pedra izay vatsian'ny Banky Fampandrosoana Afrikana na BAD vola. Marihana fa mila mpandraharaha matianina isika eto Madagasikara mba hatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo fa indrindra ny kalitao. Ka noho ny vokatra naomby tamin'ny alalan'ny famoronana orinasa miisa 503 an'ireo tanora nokotrena natao ny fandaharana asa pedra dia antenaina ny itoizan'izany fandaharana asa izany ho amin'ny pedra 2 indray.